Zay food lovers. Mihabany malagasy rehetra aloha natratra aty andro anio ity asaramanitra mirary fetsambatra ao antsika rehetra dia samy tain'Andriamanitra dia andro anareo entinay any Taninarena any toerana tsara be hotely ngeza be anankiray any amin'ny Louvre dia masina ny tanindrazana. Magia tonga eto Taninarena indray zay vetivety kely aloha misaotra betsaka ny Belona Madame Lona namboatra ny tarehy. Dia atindraisantsika ny destination antsika manaraka araka izay teny teo amin'ny Louvre dia andao ary tsika. Andao ary. Tonga Louvre dia miandro commande betabe zay dia tsara be dia betabe ny commande. Tonga ato amin'ny Louvre tsika ny anarany resto zany Le Saint-Germain dia asaoko anareo ohatran'ny ahoana ny carte marina fa ato amin'ny Louvre 4 étoiles dia manana entrée zareo dia les misy étoiles reny zany ny tena spécialité fa ny variation de prix misy 14 000 ariary ny mora indrindra 29 000 ariary ny lafo indrindra dia en moyenne zany fahitako an'izao eo amin'ny ataoko hoe 19 000 ariary eo zany moyenne ny sakafo ato dia ny entrée reo avy ny karazany dia safidinay eo moa zany le anay matetika le spécialité an'zareo foana. Dia ato koa misy plat, misy lasagne, misy pâte taille, misy filet de poisson. Dia ireo plat anankiroa ireo zany produit faran'zareo izay misy étoile ohatran'ny teneniko teo ohatra hoe tagine de poulet na calmar sauté dia manana dessert koa izy. Dessert misy variation de prix misy 15 000 ariary teo mahazo dia misy 19 000 ariary ny lafo indrindra. Hitako hoe abordable zany raha ho ana hôtel aloha hoe 4 étoiles raha fijeriko les prix dia ça va be les prix. Dia hitantsika ato zao misy profiterole au chocolat, misy parfaite glace, insert caramel dia misy fondant au chocolat tsy maintsy maka fondant au chocolat fa tsisy hevitra. Dia ezaka dessert anankitelo angamany. Dia akoatran'izay manana carte boisson zareo zany hoe misy boisson chaude misy karazana infusion dia misy eau minérale, misy boisson fraîche dia misy apéritif digestif moa zany filazana azy misy whisky. Dia atotsika mahita karazana menu enfant zareo 17 000 ariary entrée plat dessert zany teny Tiffany zany angalany menu enfant anankiray Tiffany dia misafidy ny entrée zao misy blanc de poulet grillé dia na misafidy penne à la bolognaise dia misy koa crêpe na gaufre na boule de glace dia misy jus miaraka aminazy. So moa zany tsika dia hoentina mijery ny ao amin'ny spa sy piscine araka izao hitantsika zao donantsirika be ao anatiny ao satria chauffé les piscines mazava ho azy dia hoentina hiantinareo. Ato koa tsina isan'ny tena bon plan piscine vao miditra eto zany de
tonga maheva tanàna mafana be. Dia ohatran'izao ny piscine ato mazava ho azy misy transat dia ngeza be le piscine sady mafana be tena hoe chauffé tsy mety tsara velatsy mihitsy satria eny mihitsy le chaleur ma piscine intérieur anazy dia tena zao zany dina saiko mitsapan'le rano hoe manahoana ny hafanany ama hoe piscine chauffé anazy mafana be hoy izy dina mafana be matoa zany dina miteny hoe mafana be dia tena mafana zay. Dia ny sisin'le izy misy ohatran'ny vato dia débordement le izy dia tena mampiteny man'izao dia izao moa zany fa tsy maintsy mijery fotoana malalaka. Dia zareo koa manana le aquagym fanaovana ohatran'ny bicyclette zany azo lalaovana anaty piscine dia ny zareo moa zany efa tout compris daholo 70 000 ariary ho an'ny olon-dehibe dia sisa demi tarif ho an'ny ankizy. Dia zao nareo hoentiko atao amin'ny fanaovana spa sy hammam efa compris ao anatin'le tarif daholo zany ato zany ny fanaovana sauna dia atao kaikin'ity fa miato ny fanaovana hammam. Ankoatran'izay manana koa zareo salle de sport ohatran'izao. Dia zao tsika ho atao amin'ny salle de soins atao amin'ny salle de soins ohatran'izao somary tena détente zany dia lumière le izy mahafinaritra be dia ohatran'izao. Atao amin'ny restaurant Saint-Germain atao amin'ny Louvre zany tsika zao eto Antaninarenina dia efa ny commande zay dia andaisy familia ny commande 3 entrées 3 plats 4 desserts dia zay no andramantsika androany indray amin'ity aventure culinaire antsika ity dia Tiffany moa zany efa nahazo vahotan-tsaha dia milalao amin'ny tany io. Je jus d'ananas. C'est bon? Sur le collège de papa sans fin, un ananas, oui. Eu bebê. Vai, Dutra. Ah. Aduh sana dia omban, dan dia omban yuk. Diam sayang. Well, thoughts lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Break it down, I break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire.
tonga ato amin'ny Saint-Germain aty amin'ny Louvre tsika restaurant Saint-Germain ohatrany hoe any Paris zany dia ny zavatra nalainay zany tonga ny entrée anay a dia naka carpaccio de poisson zay carpaccio de poisson ty le izy dia misy ny lamelle-na poisson zany hitanareo ato dia ohatra mahita capre dia mahita légumes kely petit légumes kely miaraka aminy dia misy sauce poivre dia ty mianak'iray ty misy sauce fotsifotsy dia ho andramantsika ty dia manasantsika rehetra dia lasy zao zaho zany tena nandrana tsara mihitsy dia asiako mofo le izy ao zany mofo moelleux tsara croquant à l'extérieur dia ho andramantsika fait maison le mofo consistant tsara dia tsara be dia zao anandrana le carpaccio de poisson ty zany io ao anatin'ny carpaccio misy fruit de la passion misy capre fruit de la passion dia miaraka amin'ny sauce dia eny tsara le eny zany le mahatrondro manta an'le izy dia rehefa mahazo an'le izy miaraka amin'le capre ianao dia misy touche na acidité dia le croquant le fruit de la passion eny be mihitsy dia tsara be le beau mélange an'le izy ty zany bouchée anankiray hitanareo misy ohatrany lambalamba kely le dia misy le capre rehefa manjery an'le voanina fruit de la passion anao dia maheno ohatrany croquant kely manao tsara be ty zany mazava ho azy lait de coco zany ty zavatra hitantsika kely ty mariako moa zany fa eo amin'ny assaisonnement ty somary tsy ampy kely anany iny be le tsin'le poisson tsy hoe ratsy le izy fa mba tokony hoe prononcer kely coco le goût acide dia andramako miaraka amin'le lait de coco sy izay miaraka amin'ny rehetra tanareo ty io le lait de coco zao eny le izy ohatra sy zay zao dia ohatrany hoe somary lansady le lait de coco amin'le raha tokony nasiana lait de coco kely fanampiny hoe assaisonnement fa tsara be le izy miaraka amin'le lait de coco reto anandrana blanc de poulet ça des mini frites Andramo le frites ty famille miaraka amin'ny saosy andrana frites des sauce vinavy le sauce vinavy le sauce mayonnaise dia hoana dia hoana tsara feno mayonnaise ny taheo les frites les poulet tsara be le carpaccio nohaniko ty zany ny tarifany ato 21 000 ariary dia zao zany tsika dia hiditra amin'ny poêle de foie gras avec pomme caramélisée dia reto ty 29 000 ariary ty plat ty dia zao zany mipôzy le izy ty le foie gras zany ty frais dia araky ny fantatsika moa foie gras dia tsara hohanina amina zavatra sucré salé sucré foana ohatrany hoe eto izy pomme caramélisée na chutney de fruits dia miaraka amin'ny toast dia ty zany no dégusténtsika indray zao hitanareo sady ny lokon'le izy ohatrany mangirangirana tsara be zany dia le foie gras poêlé andramantsika dia andramako fotsiny amin'izao aloha le foie gras andramako fotsiny amin'izao aloha le foie gras ty le izy moelleux be le izy dia misy touche sucré salé kely ao amin'le velany ohatrany hoe misy croûte kely zany an'le dia matsiro tsara tsara dia ho andramako miaraka amin'le vadiny rehetrarehetra ato izy manambady anankiroa zany izy manana azoko anareo ty aloha vadiny voalohany le toast dia vadiny faharoa le pomme caramélisée dia andramantsika izy rehetrarehetra ao anaty fourchette indrepandea mihinana
Tsy frity io fa paoma. Le mélange an'ilay izy a tena tsara be le mélange an'ilay izy. Matsiro be a, misy an'ilay tosina sucré salé tsara be iny dia manala an'ilay rondeur an'ilay foie gras. Ohatran'ny hoe somary ohatran'ny hoe matavitavy le foie gras dia tia miadoucir an'ilay izay fesay. Tsara be. Mbola atao amin'ny Louvre foana misy atsika dia restaurant zareo a Saint-Germain dia tia indray nandramantsika tia nantsoina hoe salade Saint-Germain. Ity zany anisan'ny tena spécialité an'zareo satria nisy étoile izy tao anatin'ilay carte 28 500 ariary ny vidiny a 28 500 ariary dia tanisaiko anareo iny avy ny ao anatiny. Misy nitako voalohany aloha tomate ohatran'ny tomate confite ity a dia tony a poulet tsy haiko na grillé poulet dia misy magret fumé magret de canard dia misy haricot vert misy champignon misy laitue misy chiffonnade na salade fitenen'ilay izy dia misy atody dia ohatran'izay daholo ny any anatiny any garni be zany ilay izy mavoky be dia misy sauce vinaigrette miaraka aminazy ity dia fenoko saosy ihany ilay izy satria za tena tia zavatra marikivy be dia andramantsika dia ezahako arak'ilay fanaontsika atao anatina bouchée anankiray le champignon dia magret dia poulet dia haricot vert natsofoko ao daholo zany zareo. Sa tianareo andramana tsirairay? Alao aloha tonga dia andramana miaraka fa tsy maintsy trondrotrondroma ihany zalahy fa fetsifetsy fa may miafina be dia efa noana be ohatr'izao zany zaka amin'ny bouchée an'ilay fourchette iny bouchée anankiray. Misy zavatra fumé tena tiako be ity tena misy explosion bouche dia jerenareo any cuisson an'ilay izy ohatran'ny rosé hafahafa zany nefa fumé be le ambony tena tsara be dia andramako mitongana ilay tomate confite misy romarin amboniny. Matsiro be le saucen'ilay salade tsy dia marikivy be fa matsiro. Tena recommandeko ity salade ity normal raha tiany moa produit farany entrée an'zareo dia ity kopatanana ho an'ny dina satsy izy ity izy iny ta roquette dina sy ny roquette dia iray ihany dia asiana champignon kely dia mazava ho azy asiako an'ilay magret fumé izao indray zany bouchée anankiray gourmand be. Ny salade dia dina moa zany mongona be andramilay mofo dia andramako anareo ilay mofo aloaka mofo avao mihitsy croustillant be ny ivelany dia andramantsika tia vanina mofo dia be nofony be dia miato mofo frais be mofo vita ilay izy dia mazava ho azy misy beurre à côté marihely moa zany fa atao amin'ny Louvre ma hôtel 4 étoiles anazy dia tena ohatran'ny hoe mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra raha resaka hoe design sy ny fipetraky ny hanina zany hitako hoe tsy isikarina mihitsy hatreto aloha
dia andramantsika ilay mofo dopaina, mofo sy dibera. Tsara be. Misy tsakonana tsara ilay izy nefa tendre be ilay ao anatiny a. Tiako be. Farany a jus rehetra andramako daholo. Ty a jus de corossol. Frais be ilay corossol a. Exotique be zany ilay jus. Ty a jus de ina moa ty hita ty? Ananas. Mananas. Nararakitiva tato daholo ilay siramamy rehetra. Tsara be. Dia farany satria gourmand be moa zany ilay manodina teo dia nitsirira be a. Angalà kely ilay pomme. Mbola tsy nihinana an'izany pomme zany aho hoe. Dia angalà kely ilay ina moa ty foie gras? Ohatran'izao. Izao zany nihinanako azy a. Ty zany tiako zany raha vao hoe zavatra maherihery na masana anazy na zavatra fumé na ohatr'izany. Parfait be ny exécution les pommes. Tendre be les pommes nefa matsiro be ilay izy. Tena fa dia zay zay. Tonga soa eto Madagasikara, nosy midadasika manakarena ala mivalapary ho an'teko ianao sandeha ho antoliara sy reo ihany nifaritany fa misafidiana tsara sady piaro amin'ny TV koa zay ny mba fataro andala-pandrosoana fa tsy amidy tsy atakalo gasy zaka ty fihavanana tsy ty fihavonana manome asinandrazana fa ty fiangonana gasy tsy ty basy mifameno tsy mifamono mivoatra raha toe-tsaina fa tsy taraiky tany amin'ny vanim-potoana ny aza sy jona mifoazary gasy ndao hiditra sekoly anatra taratasy tsy mila afa-tsony afenao no tiako gasikaraka io zala tsy hoariko tanindrazanay tena maminay sy atakalonay na misy azy reo titena isorako ny avy zany aleoko reniny eto toy zay hoe tsunami. Anandrana résistance indray zany tiako zao a dia nalainay tato a calmar sauté au girole, légumes grillés et riz sauté. Dia ty plat ty zany a anisany signature ny Louvre. Dia ny tarifany a 34 500 ariary. Rehefa mitelindrora mihitsy a satria tena fofon'ilay izy eto dia efa tena tsara be mihitsy. Ohatrany hoe misy vanille, misy vin kely. Dia eo andramantsika ilay izy. Dia riz parfumé ilay izy a. Mandramako aloha ilay riz a. Dia ty ilay vary aloha long grain be, lava be zany ny grain ilay vary. Dia misy ohatrany persiady. Tsara be ilay sautény tamin'ny ail sy persil ve a. Dia ilay riz parfumé classique a ohatra misy tsirony. Misy tsirony, misy manitra tsara mihitsy ilay vary. Dia avy eo tsika anandrana amin'izay a ny calmar sauté au girole. Ohatranao manao annonce an'ilay sauce-n'ilay calmar zany a le ina misy ty ilay vary teo. Ohatran'ny spaghetti zany girole randrana le calmar voarandrana. Ohatran'ny randrana zany le calmar dia misy champignon. Dia ho andramantsika ty a inona ny saosiny. Calmar grillé a snacké ohatra maimay kely. Ny saosiny a sauce crémeuse. Mitondra sauce crémeuse zay. Dia tsara be ny tsiron'ilay izy. Ohatra misy sauce crémeuse a dia ho andramako a les légumes grillés. Sauce pesto ça Sauce pesto, andramako kely. Les légumes grillés misy sauce pesto basilic miaraka amin'ny ail. Dia ho andramako miaraka amin'izay ilay izy a. Ohatrany ahoana ny dégustation ilay izy miaraka amin'ny vary. Asiako citron kely satria moa calmar fruit de mer ihany. Dia andramantsika.
Matsaro ohatrany hoe any folo point dia any Tamatave any Majunga zany rehefa mihinana izy miaraka ataony tsara be. Koa ny dégustation quoi ty zany tagine de poulet à la façon du chef anisany plat signature any Louvre koa dia 29 500 ariary ny prix. Tena amin'izany hoe raha zao sokafantsika ilay izy. Raha zao quantité an'izao dia ohatran'ny evoka ilay izy, za zany ohatran'ny mievoka oriental. Mievoka oriental dia raha zao izy zao pour 29 000 ariary hita hoe quantité be ihany izy. Dia zavatra to dia hitantsika dia manomboka izao zany misy pois chiche. Za zao vao hihinana pois chiche fa mbola tsy mihinana pois chiche hatramin'izay niainako. Dia misy poulet ohatran'ny poulet ohatran'ny gasy ihany izy io tsy poulet de chair. Dia misy petit légumes miaraka amin'ny sauce. Les sauces ohatran'ny hoe le butter chicken ngira somary sauce épicée karana hoanamantsika amin'izay ilay izy. Dia safady ty sokafaka kely teo zay vao hitako. Safady indrindra ty misy couscous dia miaraka amin'ny raisin sec. Zay zany no solona vary angambany amin'ity plat iray ity. Tsara be zao tsika vao anarana couscous atao amindao andramana. Tiako be ny consistance an'ilay couscous. Dia misy tsirona ohatran'ny misy tsirona menthe kely fraîcheur be zay enfant lait. Dia miaraka amin'ilay le raisin sec manome sucré kely azy. Dia andramako ilay pois chiche. Ty pois chiche zao vao hihinana pois chiche manasa antsika rehetra. Somary masitsika kely ilay izy amin'ny sauce épicée ohatran'ny butter zany, butter chicken. Dia le pois chiche ohatran'ny hoe kabaro kely mifangaro inona moa na ty voanjobory, kabaro voanjobory. Dia tsara be ilay izy. Dia andrama miaraka amin'ilay poulet amin'izay izy tonga dia andramako miaraka amin'ny poulet. Le poulet hitanareo fa tsy mampiasa antsy fa tonga dia tapaka ilay izy malefaka be. Dia andramantsika pois chiche dia poulet dia sakafo karana be zany ity. Dia andramantsika teo zany. Teo ny voyage tany Mourtir tany amin'ny plage izao indray ohatran'ny lasany Inde Maurice zany tena voyage be ato amin'ny Saint-Germain. Merci beaucoup, tsara be ilay izy. Mbola ato amin'ny Saint-Germain aty amin'ny Louvre Antaninarenina misy atsika. Dia mbola voyage indray fa dina moa zany nanao tour kely, tour du monde kely dia izany indray zao ny anandrana. Tia ny plan nalaiko valeur ana 30 000 ariary misy médaillon de zébu anankiroa. Dia pomme sautée ny eo akaikiny dia misy tomate confite eo ambony. Dia teo akaiky eto misy jus réduction le médaillon de zébu. Dia andramantsika daholo zany rehetrarehetrany. Dia nanomboana anazy tonga dia tetehako le médaillon de zébu. Ny cuisson nangatahako bien cuit. Dia tena bien cuit ilay izy zao. Tena bien cuit tsisy mandeha rasy ohatrany. Nefa tendre be aloha zany hatreto. Dia ty médaillon de zébu ty au poivre du pays hono. Zany hoe poivre eto Madagasikara zany. Misy fofona poivre be ilay izy. Dia andramako ho anareo. Tsara be izy. Malefaka be atony tsara sirany dia tiako be le cuisson bien cuit. Matetika rosé na inona moa na saignon fangalan'ny olona rehefa maka médaillon de zébu. Fa ny anana ataoko bien cuit dia somary ohatran'ny fumé kely mihitsy eo amboniny. Zao anao bouché anankiray miaraka amin'le inona moa tomate.
pommes sautées, des tomates confites. Sao reo zany zareo rehefa akambana boucher anankiray azafady reo zareo. Hafa mihitsy nefa an'ilay tomates confites ohatrany hoe misy côté acide amin'ny farany, sucré zany ilay izy tendre be dia avy misy ohatrany acide amin'ny farany. Dia les pommes sautées koa tsara be satria sauté tamina persillade tsara be. Après les médias de début tsy dia tena hoe assaisonné hoe be tongolo gasaka malao fa tena hoe poivre sel zany dia nefa izay fotsiny dia efa ampy assaisonné azy. Andramantsika les jus mariana consistance les zany somary crémeuse dia to dia hohaniko amin'izao ty fa tsy araraka eo amin'ilay izy. Réduction ohatrany déglacé tamina vin blanc ilay izy tsara be. Farany vetivety asiantsika jus kely eo ambonin'ilay rahantsika jus kely les médaillons tsara be mihitsy ny ty sauce ty mirelevé an'ilay goût-any. Izay mampatonga anazy tsy assaisonné be angambany ty. Conseilleko anareo ty plat ty tena tsara. Dia misy salade de légumes mame fraîcheur be anazy sady croquant be ilay izy. Le salade kely teo akaikiny dia andramako ty tagine diny ty efa hitako moa zany ty tamin'ny télé fa mbola tsy nanandrana an'izany mihitsiny na pois chiche na pois chiche sy couscous dia tendre be le poulet dia andramako anareo ty. Tsara be le misy goût masika oriental dia misy tongolo zay ty ampiarahako aminazy. Le pois chiche tsara be. Le masika tsy mijanona ela be fa juste mandalo kely manaitaitra kely fotsiny dia avy eo afaka. Tena tsara, tena tsara. Indraindray anandrana dessert. Reo zavaboary maro toy ny biby isan-karazany ndao andia findrafindrao dia avy eo indray vakidrazany samy ary sarodiny amin'ireo vakoka sy lova tsy arodana ny sangam-batsy dorana ny rova. Tsy mila afa-tsony afenao no tiako gasika araka io Izany ty zany misy crêpe de misy chocolat de tissu de Efa tonga daholo ny dessert anay zay dessert telo reto zany ty aloha zany tena tsandriko mihitsy zay dégusté anazy fa anandrana le fondant au chocolat tsika dessert farak'izay tiako indrindra dia tantaraiko anareo inavy ny eo ambony misy fondant au chocolat misy glace à la vanille dia misy cigarette dia reny misy fraîcheur sy zavatra croquant mitovy amin'ilay crumble reny dia mazava ho azy déco-ny tena mampite hihinana be daholo. Dia andramantsika ilay izy dia varantsika zany ty fondant au chocolat ty jerentsika hoe tena fondant ve tena c'est parfait, tena parfait l'exécution les fondant tena hitanareo miraraka ilay izy mitomany mihitsy.
tena faly be faly be satria réussi be le fondant dia tena tsara be. Nda sao asehoko anareo mihitsy le izy ohatr'izao tena parfait l'exécution le fondant dia miaraka amin'iny ohatran'ny hoe cœur coulant mihitsy zany le izy ohatran'iny raha sao ataoko ohatr'izao dia amin'izay mba tonga any aminareo any an-trano le izy fa tsy za rery manandrana anazy rehetra zay. Dia mazava ho azy ty fondant ty hoaniko mitokana aloha Tiffany moa zany entre parenthèses misaotra betsaka ny monsieur Nirina fa nahazo coupe de glace offert izy glace au chocolat dia zao ny ataony tena tsisy raha reny any Asdina mihitsy fa mihinana tindry le izy tsara mihinana glace choco izy zany dia ty le fondant anko teo verina atao amin'ny tena foto-dresaka tsika manasa reto mbola mafana le izy tena délicieux be le izy. Merci. Dia misy glace à la vanille eo akaikiny miaraka amin'ny cigarette prononcé be le vanille ao anatiny dia tonga dia mitsonika be le glace tena hoe glace à l'italienne zany izy tsara be. Dia ty andramako sûrement zany fait maison daholo izy dia be le tsirony. Dia toa kekentsika manana pastèque dia ohatran'le crumble dia ty fruits rouges en déco zany acidulé be le izy framboise dia andramatsika miaraka le fondant chocolat miaraka amin'le pastèque inandry awa andramaka le glace choco an'ny Tiffany mampite hihinana be tsara be le mélange ana pastèque sy le chocolat tsara be le glace chocolat hitako izy ny tiany Tiffany sady ny tena vrai glace mora mitsonika kely 6 cristaux de glace misy ao anatiny fa parfait ny exécution hitanareo brillant be le izy ty dia zay momba an'iny dia zay raha faharoa ty natsoina hoe feuilleté au citron ça ino millefeuille zafady millefeuille au citron dia hitanareo misy caramel somary manome hauteur an'le dessert le izy manome volume dia mahafinaritra be misy de temps les flis misy saupoudré ana sucre glace dia zay dia andramako le izy fa tsy be lesaka intsony angambany fa tsara tarehy be le izy tapahako amin'ny tanana saraintsika aloha ohatran'izao izy zao amin'izay tonga dia atao boucher ty aloha zany kopa-tanana ho anareo any an-trano fa fantatry nareo hoe te hihinana be dia ho anareo mihitsy ny hihinanako an'ity ohatry ny hina sandwich zany mihinana le millefeuille généreux be le crème ao anatiny crémeuse citron ao anatiny misy hoe matatry nareo matavy be fa nuage le citron misy totriny acide amin'ny farany dia tsara be mihitsy ny ino moa ny dosage an'le izy tsara be tena recommandeko ty miaraka amin'le fondant chocolat mazava azy ampiana siramamy kely izy dia asianareo sucre glace kely amin'le déco ohatran'izao tena explosion bouche le izy tena tsara be le acidulé atehan'le citron dia farany andramaka an'le caramel sous forme ana cheveux tsara be ny exécution misy finesse be zao na atao hoe misy finesse mitsonika ao ambava le izy
dia tsara ka eto tena tsara ny famaranana ny deserako. Rehefa avy nanandrana ny dessert zany Sara dia tena nampilendalenda be anahy dia hoandrama kely ny crème brûlée zay no nalaiko dia hoandrama koa le crêpe ny Tiffany teo. Ty zany crêpe ny Tiffany ndramako aloha. Dia rehefa avy nanandrana le dessert teo Sara dia le crêpe zany tsara be léger be fa misy masy izy dia mamy tsara tsy mamy be fa atony tsara ny siramaminy tsara be mihitsy zao hoandramantsika indray ty moa zany maha brûlé crème zay iny efa nendrasako efa ely iny anandrana an'iny dia hoandramantsika amin'izay le crème brûlé. Ny ao anatiny zao zany le cassuran'le anankiray sucre moa zany caramel le amboniny dia hoandramako léger be crème anglaise dia nykapohana miaraka tamin'ny blanc d'œuf dia misy légèreté be le izy dia caramel amboniny mamian'le goût le amertume mamian'le parfum le izy dia tena tsara be le izy tsy mamy be non ona atony tsara ohatrany hoe onctueux somary onctueux le izy zany ohatr'izao le tsara be ohatra mihinana chantilly chaud miaraka amin'ny an'izany dia le parfumé le crème brûlée tsara be le izy tsy mahino tsirona to dia anao fa enao tsirona vanille tsara daholo zay dia anandrana kely amin'le crème Sara teo fa nampilendany be loatra dia naka kely amin'ity dessert ty efa voalazany teo moa zany le izy hoe acidulé be le crème nefa onctueux malefaka tsara dia tsara be mihitsy le tsirony le izy mamepepsan'le le millefeuille dia tena tiako be ty crème ty efa ranako amin'ity ty zany coup de cœur Sara ty fa fantatro na tsy miteny ary izy dia ty koa coup de cœur an'ity fa fantatro iny zany le crème chocolat tsara be tensa tsara tsy mangity nefa prononcé tsara ny moelle au chocolat amin'ny sisiny tsara be tena matsiro ty dessert tsara be daholo ny dessert ny zareo ty koa tsara raha ohatra hoe ty zavatra somary léger dia zay tsy nitsitiky ilay gasikara tamana nosy maintso mateo ty sady mafana. Dia zay ny aventure anay tato amin'ny Louvre Hôtel et Spa. Louvre Hôtel et Spa efa nasehoako anareo teo daholo moa zany toro rehetrarehetra dia rarifitsika mameny noty dia amarana anazy cadeau kely io arinanay telo io le piscine dia mafana be ato araka le niteneniko teo tsy ny any maheva tanàna mihitsy dia zay. Tao amin'ny Louvre Hôtel et Spa. Ni notre cadre tao amin'ny Louvre Hôtel et Spa dia 9,75 sur 10. 9,75 sur 10 tsara be ny note zareo marina fa ao amin'ny Louvre Hôtel et Spa araka izany teny zany dia mizara roa aloha ao misy ny restaurant zay antsoina hoe Saint-Germain zay nandehananay sy ho tantarainay anareo dia ny snack misy ny snack citron poivre ny anaran'le toerana dia sady misy somary pâtisserie kely eo angambana tsy diso zay moa tsy natra tsy teo fa tany amin'ny Saint-Germain c'est plutôt fa chill daholo le toerana sady mihaja no classe kely amin'ny 4 étoiles azy moa zany dia tena nasehoany mihitsy hoe 4 étoiles zay
dia sady moderne ny décoration madio tsara nefa convivial kely koa satria misy ny salon misy dia Louvre ho anareo zay mbola tsy tao dia zay tsy mahalala koa dia anisan'ny bon plan izy satria manana activité be deaibe izy ao akoatran'ny chambre d'hôtel zany dia manana izy ny piscine chauffée piscine chauffée dia misy spa misy hammam massage sauna zany rehetra zany 66 000 ariary par personne dia raha ho any ankizy dia 65 000 ariary dia mahafinaritra amin'ny piscine chauffée an'zareo tena mangotraka mihitsy ao anatiny ao tsy hoe mangotraka hitsovaka ianao rehefa hiditra ao fa rehefa mitsofoka ao amin'ilay partie piscine zany dia manetroka dia ohatrany any amin'ny province sady mafana tsara ao nitsapainay ilay piscine fa tena mafana noho ny vatana matole izy ianao hoe mafana ohatrany hoe hiditra any maheva tanàna zany rehefa hiditra ao dia mahafinaritra be dia manana bara ihany koa izy miaraka amin'ny citron poivre misy bara izy ao amin'ny Saint-Germain dia mazava ho azy amin'ny hôtel ny Louvre dia manana koa izy chambre manana chambre isan-karazany izy dia ina koa parking angambany ny parking ninazy efa hitanareo angambany ho anareo zay mandalo an-tanina renina amin'iny angle boribory rehetrarehetra manodidina azy iny manana parking privé Louvre dia complet tsisy parking mihitsy zany raha ao amin'ny Louvre efa fantatritsika moa zany zay mipetraka na miasa manodidina tanina renina fijaliany tomobile kopa-tanina ao anareo tanina renina eo amin'ny parking manao alefalefa dia zay ny cadre zay sasika dia noti service ny noti service tao amin'ny Louvre Hôtel Spa dia omenay 9,75 sur 10 rara moa zany zay moame 9,75 zany fa misy antony izy matoa 9,75 dia isaorana manokany ny ekipa ny tao amin'ny Louvre rehetra tena service na mendrika service de palace zany tao satria tena bien accompagné zay tena chouchouté zay dia manomboka any amin'ny parking ao anaty salle dia ny any amin'ny cuisine rehetra tsapa daholo zany ilay accompagnement na service rehetrarehetra ohatrany hoe latsaka le sotro dia aingana be mihitsy zareo ny aingana vary amin'ny 5 km ria manolo sotro vaovao tena impeccable zany service dia bien sûr misy procédure be daholo zany le izy dia ianao à l'aise be marina hoe mihaja be le cadre fa ianao ataon'zareo mihitsy zay mampahalezy ianao ny olona mitsikitsiky daholo ohatrany any an-trano ohatrany hoe any an-trano izay mihitsy ny angambany dia andramoge efa ho hitanareo fa afaponareo hoe dia mihaja izy zany dia mahafantatra ny tokony ataony daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy misy hoe olona mianahana manontanontany hoe zao fa manana département zany dia tsisy mifampijabaka dia au courant anjahatra trano ohatra hoe izy client ho avy dia fantany hoe iza isy sy ohatrany dia fisaorana manokana ho an'zareo tao amin'ny Louvre satria Tiffany dia nomen'zareo offert coupe de glace au chocolat fanomezana avy amin'ny Louvre dia makasitraka zany tao anatin'ny service daholo tena hoe spontané be zany zareo dia mahafinaritra dia kopa-tanana manokana ho an'ny responsable monsieur Nirina kopa-tanana merci beaucoup monsieur Nirina tafandraisana tena nafinaritra zay tena nanamarikaina koa misy livre d'or zay ao dia tena marqué anazy zany tsara be le izy satria ohatrany hoe fait personnalisé an'le hôtel zany le izy dia mahafinaritra be mametraka souvenir kely commentaire dia isaorana ihany koa ireo zay tena nakaiky anay tao nandridrina service ny sakafo rehetrarehetra responsable service monsieur Tantely tao amin'ny service dia monsieur Rija tena mahafinaritra be daholo zareo fa tena atao zay mampahalezy ianao raha misy zavatra ilainao dia eo zareo dia makasitraka makatelina merci beaucoup nareo rehetra zany atao amin'ny Louvre Hôtel amin'ny noti sakafo ndesy zao ny noti sakafo tao amin'ny Louvre dia 9,5 sur 10
9 et-demi sur 10 mendrika sakafo 4 étoiles tao amin'ny Louvre Hôtel. Tsara be ny sakafo ao sady feno finesse. Zavatra tena nahagaga anazy zany zay mifampijery mihitsy moa zany Zestina tsy lafo mihitsy par rapport an'le cadre sy ama hoe Louvre ohatrany hoe azanazany abordable be zany le prix zany hoe zakan'ny olona rehetra rehefa tena wow sady tsy lafo le izy satria rapport qualité prix quantité koa tena mahavoky reto tena anao to dia tsona mahavoky le izy dia za moa zany tena ny voyage mihitsy zay sara voyage tao anatin'le expérience iny mampivoyage le izy zany satria misy sakafo be dia be de toute nationalité hitanao ao confondu dia tena mahafinaritra hoe mety hoe etsy eny Morandramasina tampoka ianao dia avy eo any Inde tampoka dia avy eo mety any Maurice any France dia tanisaiko aminareo zany ny karazan-tsakafo nalainay teo naka zany zay poêlée de foie gras frais à la pomme caramélisée dia io coup de cœur io plat anankiray io satria nisy an'le foie gras poêlée le izy ohatran'ny rôti kely dia teo ivelany croquant dia ny ao anatiny nefa cuisson tsara be sady lavalava le plat dia nisy pomme no caramélisena dia nisy toast niaraka taminy dia ireo anankitelo ireo zany no erahanao mihinanao ny boucher dia tena hafa miova amin'le foie gras hoantsika amin'ny chetinay isan'andro dia akoatran'izay koa zay dia naka carpaccio de poisson au lait de coco et passion dina moa zany ty manandrakandrana carpaccio vao mahita izy carpaccio dia mahatsiaro ny fahiny tantaraiko anareo tamin'ny épisode tany aloha tany tantarany Zestina resaka carpaccio dia le carpaccio de poisson io le goan'le poisson nibahana le izy zany lamelle dia le goan'le poisson somary eny satria ho anahy manokana tsy dia ampy assaisonnement le izy dia efa nanaovan'ireo tory moa zany nisy an'le lait de coco fa lait de coco zany soupçon-na lait de coco fotsiny teo ambon'le plat tsara raha nisy lait de coco kokoa le izy dia niaraka tamin'le liana indray tsara le grain de passion le voana granadrilla taminy zany tsara be dia raha natambatra izy telo ireo ka nisy foana isaky ny boucher dia tena perfect dia manarak'izay ninandray tiany coup de cœur koa sady nalaiko tao amin'ny Louvre Saint-Germain moa zany ao amin'ny restaurant salade Saint-Germain zany tena anisan'ny tena tokony tsy maintsy alainareo makonareo satria moa tsara be sady recommandation magret fumé aloha zany le izy dia miaraka amina poulet grillé ao anatina baolina salade oly misy champignon haricot vert tomate confit misy chiffonnade de salade dia ao anatin'izay moa zany misy roquette le salade farak'izay tinidina mba miova amin'le salade César zany rehefa César dia Saint-Germain dia les sauces karazana hoe sauce vinaigrette an'zareo tena spécialité satria signature an'zareo hafa mihitsy rehefa miaraka hohanina daholo izy tena mbola tadidiko ny tsirony izy le magret fumé zany hitako hoe tena ino mirelevé an'io plat io dia tena coup de cœur io dia avy eo zay ny entrée anay tao reto dia avy eo zay naka plat de résistance anankitelo ny plat nalainay tagine de poulet à la façon du chef io koa plat signature an'zareo dia io zany rehefa nihinana an'io zay io coup de cœur ihany koa raha resaka plat satria misy couscous eo ambany cuisson le couscous tonga dia parfait araka le tena hoe misy tsirona dia miaraka amin'le pois chiche zay vao nihinana pois chiche pochette foana zany maminana pois 5 dia voanjobory pois chiche tsara miaraka amin'le couscous d'ailleurs couscous miaraka amina sauce dia misy ohatran'le tosy ohatran'ny voyage tany amin'ny misy masika zany ohatrany hoe misy mamelaka kely ianao dia avy tsy narary akory le izy dia ohatra mihitsy nitsiron'le masika amin'le izy dia zay reo mampivoyage ohatra misy fraîcheur manteau le kely zay tany ambany tany dia mampivoyage le izy ohatrany hoe any Maroc ianao na any Tunisie zany amin'ny couscous ny any
dia zaho moa saika efa saika ny fiteny musulman ihany tamin'io. Enfin bref. Dia nisy koa médaillon des éperus au poivre de Madagascar zany satria poivre du pays iny tsoratan tao dia nisy pomme sautée niaraka tamina dia tomate confite dia niaraka teo akaikiny teo nisy jus zany hoe déglacer les réductions les sauces avy eo déglacer tamin'ny vin blanc dia tena tsara loatra le izy tena hoe rehefa mihinanareo dia ararao kely eo ambony le sauce eo ambony les éperus tsara be ny cuisson nangatako bien cuit fa afaka mangataka cuisson hafa na ohatra le jus amin'ny top chef reny manazay pakafy dia naka ihany koa zay calamar sauté au girole légumes grillés riz sauté dia le riz sauté zany riz parfumé long grain lava be dia tsara izy io miaraka amin'le girole miaraka amin'le sauce kely subtile ny sauténa anazy niaraka teo dia misy ohatrany somary grillé kely le calamar tena mbola henoko atao anaty vavaka tsiro le izy dia le miaraka amin'ny légumes grillés fa miaraka hohanina dia misy harmonie be zany le plat zay angamba tena azo teneny. Dia ankoatran'izay koa zareo propose menu enfant dia menu enfant 17 000 ariary dia ao anatin'le menu enfant misy choix zany le ankizy misy karazana ohatry ny hoe pain bolognaise misy nuggets misy poulet blanc de poulet dia zay moa zany nalain'ny tivany blanc de poulet grillé miaraka amin'ny frites dia misy dessert niaraka taminazy crêpe au chocolat dia le crêpe zany eo dia à côté le chocolat amin'izay le ankizy avy hoe tsy tahinana chocolat izy dia le crêpe fotsiny nohaniny dia tena hitako hoe tena tsara be zany satria tivany moa zany mazava azy fa misafilika be izy ne izy fa tiany be le izy dia manaraka izany zay tapotra ny teo amin'ny résistance dia niditra tamin'ny dessert araka ny fomba malagasy tsy hita izay maharatsy azy dia naka aloha zany zay tamin'ny dessert crème brûlée à la fève de tonka les crème brûlée zany tsara be fa subtile kely le tsiro le fève de tonka dia plutôt zany zavatra eniko le caramel teo ambony amin'le crème brûlée iny le kapohako ohatr'izao iny tena ohatr'izao dia iny tsara be le miaraka amin'le crème le caramel teo ambony. Le dessert andina teo adiny teny 16 000 ariary le crème brûlée teo riny tsy voaterina hitana dégustation dia nena millefeuille au citron 18 000 ariary ny vidiny io millefeuille io tena mahafinaritra be ny décoration fotsiny dia efa toratorana be mahita anazy satria mihinana amin'ny maso moa zany misy ohatrany ino moa zany filet na caramel cheveux d'ange ohatrany cheveux d'ange zany ny effet an'le izy dia misy de temps le vilia mahafinaritra be tsara tarehy be le izy dia rehefa andramana koa le izy dia le crème citron anatin'le millefeuille tena markive matsiro malefaka zany ao anatiny ao daholo dia iny zany coup de cœurako dia coup de cœurako manaraka koa ty dessert ty zay efa fantatra coup de cœur zany sara amin'ny dessert tena tiako be inary eo dia tsy zany fa ny fondant au chocolat avec sa glace à la vanille avec la glace à la vanille ny spoil dira moa zany le izy fa tsy maninona 19 000 ariary ny vidiny le fondant chocolat voazikafaka le izy dia mitomany raraka daholo tena hoe fondant le izy zany ohatra be émotion be zany rehefa mihinana le izy fa tsara le izy dia tena tantaraiko anareo ny couleur amin'izay azonareo ohatra ny ahoana voasokatra le zany tena ohatr'izao isa alleluia dia hitako tena hoe nampatsara io plat io ankoatrany hoe glace à la vanille akaiky dia nisy noisette na pastèque be da be natao sous forme na noisette dia tsara be le izy satria mame goût marikivikivy dia avy eo tehinana foana indray dia mazava ho azy moa laninay le izy dia fa tsy nikendrina naka jus anankitelo zay jus de corosol jus de papaye dia jus d'ananas
De zay ny sakafo tao amin'ny Louvre Hôtel et Spa Saint-Germain Restaurant. Mila afatso miafenao no tiko Gasikaraky io zala tsy wariko Tanindrazanay Tena maminay Zatakalonay